Avy malalo amin'ny tompo ombatsika mianakavany ny fiadanana aminy. Sotranao zay raha eo raha tonga amin'ity Alarobia 20 Jona 2022 ity, sy hanomezanao anay indray ny hanina sahazo anay anio dia nofinaina zay afantaranay indray fa tsy mofo ihany no mahavina anay fa ny teny rehetra koa aloky ny vavanao. Dia niteneny anao tompo fa ao aminay rehetra ny teninao le teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Saotra Jesosy, amen. Ny filazantsara araka Matteo 7 no anjara mofinaina ao antsika anio Matteo 7 andininy 8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nondana atsambo kely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralysisy nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita amin'ny finoana ireo tena nao tamin'ilay marary ny paralysisy hoe matokianaka ovena ny helikao. Amindreo ny mpanora-dalàna sasany nanao anakapoe miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny heriteny dia nanao hoe nahoana ianareo ny ratsy eo am-ponareo, fa iza moa ny moramora koa ny manao hoe voavena ny helikao sa ny manao hoe mitsangana ka mandiana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela heloka dia iny tamin'ilay marary ny paralysisy mitsangana be tao fandrinao ka modiana hatraminao dia mitsangana izy ka lasa nody tany hatraminy. Ary vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Raha masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Nankalaza an'Andriamanitra ny vahoaka satria Jesosy nandavarava ny fatorana sy nanapatapaka zay namatotra sy nangeja ty lehilahy ty ka natonga azy tratran'izao aretina zao marary ny paralysisy. Teny hoe marary ny paralysisy tsy afara-mety voafatotry ny fandriana. Tonga Jesosy miteny hoe matokianaka voavera ny helikao. Jesosy Kristy lay mamela ny helitsika rehetra. Jesosy Kristy lay manasitrana rehetritsika rehetra. Eto dia afa-doza ty lehilahy ty. Afa-keloka satria indro afaka tamin'izany fahatorana izany ka nahavitana mitsangana sy mibata ny fandriana. Niovana tanteraka ny fiainany rehefa nentina teo amin'i Jesosy. Jesosy rahateo nahita amin'ny finoany rehetra olo rehetra dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisy hoe matokianaka ovena ny helikao. Zava-dehibe ny finoana izay manodidina an'ilay olona marary iny. Zava-dehibe ka aokitsika izay manana marary mba hitorako amin'ny tompo, hitsapo amin'i Jesosy. Jesosy nge mahay zavatra rehetra moa misy zava-mahagaga-tsainy mba hainy avokoa ny zavatra rehetra. Eto ny finoany rehetra olona rehetra nanosika an' Jesosy miteny hoe matokianaka ovena ny helikao. Mampalahelo kosa nefa ny fihetsiky ny fariseo sy mpanora-dalàna nazay ny fanonteny ratsy Jesosy. Jesosy nanambara mazava tsara fa izy dia manana fahefana amela heloka. Jesosy mantsy lay avitra ho antsika rehetra sy ho an'ity zao tontolo zao ty. Izy lay mampitsahatra ny fahatezerin'Andriamanitra. Izy lay fahasoavana na amin'ny fahasoavana. Izy lay avitra ho asy ianao atso anay ihany fa an'ity zao tontolo zao ty. Ko eto dia aokitsika ino an'izany Jesosy zany fa Jesosy tsy miova matsy an'io ary manakizay. Izy rahateo efa nitondra anarentsika andria kapoka taminy
nasitanana atsika manarabaka teny eto ny teny mpanao salamy sy mamela ny heriko rehetra sy manasitrana rehetinao rehetra satria ny famelan-keloka tena mitondra fanasitanana ho asy anao miteza anao rehefa tojo tsy fahasalamana miteza anao rehefa tojo aretina atsiaro mibebaka eo anaten'Andriamanitra le keloka satria mahatoky sy marina izy ka manadio atsika afaka amin'ny tsy famarimana rehetra ary mamela dia mamela heloka tokoa izy ahatsaro indray fa ny famelan-keloka tena fanasitanana tokoa voapofi indray zany eto hoe matokianaka ivelany herikoa dia sitrana le anga afaka mitsangana afaka mibata amin'ny fandiny tsy eta mavesatra tsony izy zay nanahirana ny maro fa izy nay nandraindraiky tsara makasika amin'ny fiainany batay ny fandiny tsangana izy dia batay ny fandiny teo amintsika tokoa ane zany tsy eta mavesatra ho an'ny olona samy hafa izasy ianao rehefa afaka ny fotanao sy voavilany herikoa fa lasa tia manay andraiky mitsangana mijoro ary manay andraikitra amin'ny sehatra misy atsika tsiray avy fanehoana fa nolomboavotsy ny olona voavela heloka dia manay andraikitra fa tsisy ndray no andraisan'olona andraikitra amen tera sy misotranao zay raha eo mila lehibe ny fitiavanao zay mbola nataonao indray sy nahariaro anao anay tamin'ny teninao inao no manana fahefana amela heriko dia le zanako lahatokana sy famonjena sy fiainana amin'ny fetontolo zao dia atao fitsahoana indray tompo fa manana fahefana mamela heriko ianao ka hitodotodo eo anao zay sy anatona an'le zanako satria ao amin'rery ihany misy fanafotana anay ary tsy misy anarana hafahazoana famonjena afa-tsy ninarina ndeha dia sitraka ny ary hivavaka hoe ainay zany an-danitra masina eninarana ao tonga ne ny fanjakanao ataony sitraponao hitiatany taky ny danitra minay miny amina sahazo anay ary mamilany heloka tahaka namelanay zay heloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay amen tanterahany tompo amintsika ane zao todrano zao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra ihany fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky zay miantso anareo sady izy ihany anisy zany amen voninahitra ane ho an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen